eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndra kely fifaliana lehibe ho ahy indray a ny manolotra ny arahaba ho anareo rehetra manaraka an'izao fandarana karakarainy ny fiangonana refi androndra kely izao. Miaraba anareo aho ary mirary ny fahasoavan'Andriamanitra mba hoe aminareo tsiraray avy isam-badan'olona izany. Andro sisa no isaitsika dia ifarana tanteraka ty taona 20 sy 20 ity. Manoloana izany dia hitondra fampianarana sy fampaherezana ho anareo aho anio mba atonga anareo anana finoana fa ho souvenir tsara no amarana anareo antitona zay diavintsika ity. Marina fa mbola ao anatin'ny olona sy ady mangotragotraka angamba ianao am'izao fotoana izao, marina zany fa izao no asadino afaka ampitsim-badika an'izany olana sy ady atreanao zany ny tompo Andriamanitra. Tena arabaky tena afaka ampitsim-badika an'izany izy am'ty taona diavintsika ity. Zao anefa mifepetra tsy maintsy tonga olon'Andriamanitra ianao na tonga olon' Jesosy ihany ko. Tsy maintsy tonga olon'Andriamanitra ianao na hoe tonga olon' Jesosy ihany ko. Ary tsy hoe olon'Andriamanitra sy olon' Jesosy fotsiny amin'ny alalan'ny titre fa tena izy, tena olon'Andriamanitra, tena olon' Jesosy marina. Eno tsara am'izay aza izao fampianarana sy fampaherezana entiko ho anareo izao. Eno tsara ary raiso natao andresy tompoko ny olon'Andriamanitra rehetra na ny olon' Jesosy manoloana an'ireo olana sy ireo ady atrehany. Anisan'izany ianao zay mahita sy mandre ahy am'ty androany ity. De zao ihany ko na manahoana sy manao ahoana ny hery sy ny fahefana anana ny fahavalo. Na iza no mitsangana ho fahavalonao na olombelona io zay maneno faratsy toetrany eo aminao na fanaratsy devoly io de zao ihany natao andresy ny olon'Andriamanitra, natao andresy ny olon' Jesosy ary natao ho tsara fiafara zany olona izany. Amiko rehefa nandinika tsara ny voalazan'ny baiboly ao de hoy aho hoe tsy normal tompoko raha resy manoloana ny olana sy ny ady mangotragotraka atrehana ny olon'Andriamanitra na ny olon' Jesosy. Tsy normal zany satria tsy milaza an'izany mihitsy ny baiboly manomboka ny boky ny Genesisy ka hatrany amin'ny boky ny Apokalipsy. Noho zany mitaona anareo zay mahita sy mandre ahy ny tenako am'ty androany ity amin'ny mampanompon'Andriamanitra mba tsy atahotra mihitsy ary tsy anahy ihany koa manoloana an'ireo olana sy ireo ady atrenao hatram'izao. Aza matahotra ary aza manahy mihitsy ianao. Mitaonanao am'izany aho satria voalohany efa nampanantena ny baiboly fa miady ho an'ny olon'Andriamanitra, ho an'ny olon' Jesosy lay Andriamanitra tsy tofo. Ary vonona ny ampandresy an'izany olon' zany amin'ny fomba mahagaga tsy takatry ny saina izy. Raha ohatra ka tenenina tsotsotra angamba mety hampazava azy de hoe rehefa miasa io Andriamanitra io dia ny impossible amintsika olombelona de tonga possible rehefa Andriamanitra no miasa. Eno tsara nge ary arao ity teny vakiko aminareo ity entiko manambara fa tena zany tokoa io Andriamanitra io miasa mamonjy ny olona izy ary miasa mampandresy ny olona izy. Tsy mba mandainga amin'ny teny
efa naloky ny vavana izy fa ny mety aminy amy mahandriamanitra tsy to azy de ny manamarina an'le teny zay efa nambarana. Eno tsara ny voalaza Isaia toko fa 1:7 no vakitsika de vakina ny 1:10 manomboka hatreo zany. Eno tsara ke ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Aza matahotra ianao fa momba anao ao, ary aza mierikerika foana fa izao no Andriamanitrao. Mampaheranao sady mamonjy anao, eny mitantana anao amin'ny tanakavanana famarinako ao. 1:11 Indro ho menatra sy angayay zay rehetra tesitra aminao, ho tsinitsinina izy, eny ho levina zay miady aminao. Eo amin'ny 13 fa zao Jehovah Andriamanitrao no mitantana ny tananao kavanana. Zay zany teny mitantana anao amin'ny tananao kavanana. De le manao aminao hoe aza matahotra ianao, izao no amonjy anao. Marina am'zany teny nataon'zany ny tompo. Mbola maky baiboly ihany koa sika ato amin'ny Isaia toko fa 4:12 de vakitsika ny 7:10 to zao ndray voasoratra. Ny fiadina rehetra zay voaforona melezina anao de tsy isy ambinina. Ny lela rehetra zay miady aminao de ho resenao lahatra. Zany no lova mpanompon'i Jehova sy famarinany avy amin'ny Jehova. Tena azo n'Andriamanitra marinina zato isanjato zany teny zany ho antsika olon'Andriamanitra sy ho antsika olon'i Jesosy. Ohatra efa nisy ao anaty baiboly zao tantarako aminao zao, entiko manamafy fa miady ho an'ny olony tokoa ny tompoandriamanitra tsy to, ary mampandresy azy ireo amin'ny fomba magaga tena hoe tsy takatry ny saina amanieritreritsika zanak'olombelona. Mikasika ny am'ireo zanak'Israely ny ohatra entiko ho anareo androany. Vola zany ao amin'ny bokin'ny Exodosy ao toko fa 4:10 de manomboka ny 9:10 ka hatramin'ny 9:12. Angamba tsy vakina le teny satria lava. To zao zany ny fandehany tantara tamin'izany fotoana zany. Rehefa niala tany Egypta ny zanak'Israely fa andeha ho any am'le tany zay ny olona zay n'Andriamanitra azy fa omena azy olovany, dia zao ny zavatra nitranga. Tsy nampoziny reto zanak'Israely fa tojo ranomasina mena ry zareo tena mpandehanana. Fomba fitenintsika zay ankehitriny de hoe nitapo tamin'ny ranomasina mena ry zareo. Ary tsy vitan'izay fa raha mbola nijanonjanona elaela teo ry zareo dia nierika tapoka, dia nahita fa indreny ny miaramila ny Farao ny Egyptianina zany, miaraka am'ireo kalesy sy sovaly, miaraka am'ireo fitaovam-piadina ary fomba ho avy amabo azy ireo eo amoron'ilay ranomasina mena. Tena tantaraka de tantaraina riavana fa olana zany olana faratapo, tena faratapo zany. Ary tena mafy tamin'ny zanak'Israely ny nieritreritra ny zavatra nisy tamin'izany fotoana zany. Ary zany ho antony natonga sasany tamin'izy ireo navita nanometsina Mosesy mihitsy, satria efa tena korotany anaty dohany, efa tsy zaka ny eritreriny tsony ny zavatra nisy tamin'izany fotoana zany. Teo indrindra no nitsangana mpanompon'Andriamanitra atao hoe Mosesy. Nitsangana ilay mpanompon'Andriamanitra atao hoe Mosesy. Ary tamin'ny fahasahina sy tamin'ny finoana no nitondrany teny fampahirezana ny zanak'Israely rehetra tamin'izany fotoana zany. Hoy izy, ry zanak'Israely io, aza matahotra ianareo, aza mivati-po ianareo. Ry zanak'Israely io, ho hitanareo anio ny famonjeny Jehovah Andriamanitra reo, fa ny Andriamanitsika de Andriamanitra mahavoavonjy atsika, ary afaka ampandresy atsika malona zao zavatra lehibe ariantsika izao. Ainy ny zavatra rehetra de nampahery teo Mosesy, nampahery teo Mosesy. Ary fanampin'izany de zao ihany koa mbola teny Mosesy, ny Egyptiana zay hitanareo anio ambarako aminareo androany, fa tsy ho hitanareo intsony mandrak'izay. Finoana sy fahasahina
no nitenena Mosesy an'zany iteny zany. De inao tokoa io ianao no seho rehefa hitan'Andriamanitra Mosesy mpanompony fa tena nanana finoana sy fahasahina ny lobava ny teny tamin'ireo zanak'Israely, ny teny zavatra impossible mba ho possible, dia nietsika Andriamanitra, nanamarina ny tenin'ilay mpanompon'Andriamanitra ny tompoandriamanitra tsy to. Ary zany ho antony atokan'Andriamanitra ny teny ta Mosesy, ry Mosesy o, alay ny tenao, engao ny tenao, eto re moron-dranomasimena ny tenao, ary sararoa io rahan'io, sararoa io rahan'io. De tsy salasala mihitsy Mosesy nanao n'ilay etsika, de nekena moron-dranomasina nanangana ny tanany miaraka tam'le tena, ary dia nosarany roa tokoa ilay ranomasina. Akory tokoa zava-magaga ry havana, fa indro lay ranomasina nidadasika be teo iny, lasa nisy arabe tany maina teo ampovoany, arabe midadasika na fanjanak'Israely rehetra niapita ho famonjena azy manoloana n'ilay fanenjena nataon'ny Egyptiana azy ireo. De tafita somatsara ny zanak'Israely, mirakla nge zany ry havany, mirakla nge zany. Ary taorinan'izay de nireny ihany koa ny Egyptiana mba niapita teo am'le tany maina teo ampovoan'ny ranomasina mena. Tsy fantany anefa fa io arabe namboarin'Andriamanitra io ange ka tsy natao ho an'ny olona rehetra, tsy natao ho an'ny daholo be, fa natao ho an'ny olon'Andriamanitra ihany, natao ho an'ny zanak'Israely ihany. Ka rehefa nipita teo ary ny Egyptiana, de na zavatra nitranga, nakaton'Andriamanitra lay ranomasina, naverin'Andriamanitra tamin'ny loniny, vokany defitra ny ranomasina tao daholo ny Egyptiana ray manontolo miaraka am'ireo soavaly, kalesy ary ny fitaovam-piadiana rehetra. Ary de teo de tsy hita intsony, de tanteraka tokoa le teny nataon'ny Mosesy hoe hitanareo ny famonjeny Jehovah Andriamanitra reo anio, ary ny Egyptiana zay hitanareo anio de tsy hitanareo intsony mandrakizay. Ry havana, ry mpiany malalo, zany tantara zany de manambara fa tena mavoavonjy ary afaka mampandresy ny olony ny tompo Andriamanitra manoloana ny olana sy ny ady rehetra atrehana na manahoana sy manahoana ny hery sy ny fahefana anana zany olana sy ady izany. Faharoa, araka ny voalaza amin'ny Baiboly, araka ny voalaza amin'ny Baiboly io iaho, zay rehetra tonga ho am' Jesosy, na iza na iza, na iza na iza, na olona mahantra io, na olona manan-karena, na olona tsy nandeha fianarana io, na olona manam-pahaizana, na inona volokodina, zay rehetra tonga ho am' Jesosy de tsy maintsy ataon'Andriamanitra mandresy, tsy maintsy ho iaho. Ahoana ho voalaza amin'ny Baiboly? Korinthiana voalohany toko 10:17-20, mazava be mihitsy ny voasoratra ho Paoly apôstôly, isaorana ny Andriamanitra zay manome antsika fandresena amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy tompontsika. Tena nampololotra amin'ny Paoly apôstôly avy ao anatin'ny tao mihitsy lay fisaorana, lay fakasitrahana an'Andriamanitra, ary zao io zarainy amintsika rehetra taranaka ankehitriny zao hoe Andriamanitra zay ivavahantsika, lay Andriamanitra rainy Jesosy Kristy, no Jesosy Kristy efa noraisintsika, efa nometsika toerana atao anaty, no Jesosy Kristy zay fa tompontsika, dia manome fandresena antsika Andriamanitra, manome fandresena anao manokana izy manoloana ny olana sy ny ady rehetra atrenao na manahoana sy manahoana ny hery sy fahefana zany olana efa misy ankehitriny zany. Ohatra manamariny zany ny voalaza ato amin'ny bokin'ny Matio Marka toko 4 safady, Marka toko 4 angamba tsovakitsikizy ty, manomboka amin'ny andininy 5:30 ka hatramin'ny andininy 1:20. Tantarainy Baiboly fa niepita ranomasina ny mpianatra, ary Jesosy Kristy zay
notompony izy ireo de niaraka taminy tao anaty lakana de rehefa nandeha ny fotoana de tsy nampozondra mpianatra ny zavatra nitranga tena eo ampivoan'ny ranomasina tena nivony ranomasina fa nitsoka ny rivotra ny amafy de nanonja ny ranomasina ny amafy ary tamin'ny farany de efa tsy nana tena ny ovelona intsony reto mpianatra reto tam'izany fotoana zany enina dia ry Petera, ry Jakoba, ry Jona reo moa zany no efa zatra n'io rano io satria mpanjolo no asa amandrarà nataony tam'izany fotoana zany na ireo olona efa zatra rano zatra n'io rahamasina io tam'izany de tena varaotsana ary efa namoy fotateraka tsy nanana tena ny ovelona intsony satria tena nahery be mihitsy ny herin'ny rivotra sy ny heriny onjan-dranomasina fa izao soa ihany fatao Jesosy ary no Jesosy dia novojen'Andriamanitra reto mpianatra reto novojen'Andriamanitra satria rehefa nitodika tany am' Jesosy reto mpianatra zao mihitsy ny fomba fiteniny mpampianatra tsy mampanina anao fa zao ahafatesana izao vonjeo zahay ampio zahay dia nitsangany Jesosy de na hoe ianao nataony Jesosy tsy hoe kivy izy hoe fa naninona nareo ry zalahy hoe zao vao niteny fa tsy hoe vao nanomboka ny problema ny rivotra sy ny oja de mitaronareo mifoazonareo fa maninona ny andro efa voamafy anareo vao nanaitra tsy zany ny teny nataony Jesosy tsy nametsiny izy fa zao ny teniny ry rivotra sy ranomasina mangina mitsahara ry rivotra sy ranomasina mangina mitsahara niaraka tam'izay de nitsahatra ny tafiotra nijanona ny hery le onjan-dranomasina ary tony tsara ny andro hoy ny voalazan'ny baiboly tam'izany fotoana zany aloha de gaga mpianatra gaga sy talanjo satria tsy fahita le zavatra tsy fahita ny arabaky teny eny efa nahita ihany izy fa marary sitrana jambana hiratra fa tamy tendre mandeha ty de hoe le zava-boarin'Andriamanitra mihitsy no nanaiky ny baikony Jesosy le zava-boarin'Andriamanitra hoe ny rivotra ny ranomasina satria amin'ireo mpianatra tsy misy afaky hibaiko ny zava-boarin'Andriamanitra zany afa-tsy Andriamanitra irery any le tompo zao rehetra zao le nampisy ny rivotra le nampisy ny ranomasina fa tam'ty Jesosy Kristy zay niaraka tamy mihitsy no hitany masony izy ireo fa afaka ny baiko afaka ny teny mafy ny zava-boarin'Andriamanitra de ny rivotra sy ny ranomasina mba hitsahatra zany natonga azy ireo ny teny manao hoe fa iza moa ity fa na de ny rivotra sy ny ranomasina de manaiky azy ry hafano ianareo zay mahita sy mandray am'izao fotoana izao tsy mampaheranareo ve zany tantara anakiroa no tantaraiko taminareo zany etiko milaza fa lay Andriamanitra tompon'izao rehetra zao lay Andriamanitra zay ivavantsika lay Andriamanitra zay atao hoe Rain'i Jesosy Kristy de Andriamanitra mavoavontsy tokoa ary afaka mampandresy ny olony manoloana ny olana sy ny ady mangotrakotraka zay atremy natany alobe tany arak'ilay tantariko taminareo teo mikasiky any am'zany tsireny natateorina tamin'ny andro nandalovan'i Jesosy teto ambony tany de tsy mampahiranareo ve hoy aho fa zany tokoa io Andriamanitra ivavantsika io ary eto de manamafy fa hatram'izao vaninandro misy atsika izao hatram'izao taonjato faraky am'roapolo taona arivo fatelo misy atsika izao de mbola tahaka zany foana io Andriamanitra zay ivavantsika io mahavoavonjy ny olon'Andriamanitra izy mahavoavonjy ny olon' Jesosy izy raha teo moa no ambaran'ny baiboly fa tsy miova omaly anio ary mandrak'izay tsy miova tak'izany ny teny voasoratra ao anatin'ity baiboly ity tsy miova tak'izany ihany koa ny programa anasan'Andriamanitra mikasika ny amitsika olon'Andriamanitra mikasika ny amitsika olon' Jesosy
ry mpiaino malala tena miasa mamonjy tena miasa mampandresy ny olony tokoa ny tompo Andriamanitra tsy to manoloana ny olana sy ny ady atrehana izany. Zany ny antony natonga ny teny tery aloha hoe tsy normal tompoko tena tsy normal raha hoe ny olon'Andriamanitra ny olon' Jesosy ka hoe resy manoloana ny olana na manoloana ny ady zay atrehany. Ny fantanina mipetraka zany de zao hoe ahoana no atao mba ivoaka ho mpandresy tokoa isika olon'Andriamanitra isika olon' Jesosy mialony tena hoe amaranana ny taona 2024. Ahoana no atao mba isouvenira tsara ho antsika ty taona 2024 ity. Ny atao tsy maintsy manana antoka ianao fa olon'Andriamanitra na olon' Jesosy. Tandremo aza mamita teny ianao fa ny titra entina de tsy maha-olon'Andriamanitra ny olon'Andriamanitra kory satria tsy amin'ny alalany zany no itsaran'Andriamanitra atsika hoe tena olon'Andriamanitra isika na hoe tena olon' Jesosy isika. Tsy ratsy akory le titra toy ny hoe zay efa kristianina zay efa mpivavaka tozao avy ny andraikitra zay saniko ao anatin'ny fiangonana misy ahy, tsy ratsy akory zany fa saingy tsy amin'ny alalany zany no ilazan'Andriamanitra fa olon'Andriamanitra ianao na olon' Jesosy. No zany tsara aminao am'ty androandroany ity raha mana mafy indray ianao amin'ny alalan'ny teny aloka ny vavanao ka ilaza hoe Jesosy eo tompoky sy mpamonjy ahy ianao, Jesosy eo ekeko famonjena vitanao ahy teo ambony azy fijaliana, Jesosy eo ekeko fa efa nandatsaka ny ranao ianao ho famelana ny eloko rehetra sy ho fampihavananay amin'ny Andriamanitra, Jesosy eo efa maty ho teo ambony azy fijaliana ianao ary efa nitsangana tamin'ny maty, Jesosy eo raisiko ianao ka maka toerana ato anatiko, aoko velona ato anatiko. Tsara raha ohatra ka manamafy an'izany ianao am'ty androany ity. Laina mantsy ianao manana antoka fa tena olon'Andriamanitra tokoa, tena olon' Jesosy tokoa am'izao farantaona izao. Natao ihany koa tsy maintsy manana finoana ianao fa afaka mamonjy sy mampandresanao tokoa ny tompo Andriamanitra tsy to de lay Andriamanitra tompo zao rehetra zao na lay Andriamanitra Rain' Jesosy Kristy. Io matetika anefa no ipetrahan'ny olana. Tsy mety manana finoana sy fatokina an'Andriamanitra zany ny maro amin'ny olona. Taloha dia manaiky izy ary mino izy fa namonjy sy nampandresy andreo olona nanompo azy tokoa Andriamanitra. Fa ankehitriny misy salasala be ihany izy, mirorosaina be mihitsy izy hoe mbola afaka manao zany ihany koa ve, mbola afaka manao zany hatrany hatrany ve io Andriamanitra io. Eo indrindra ho iaho no hipetrahan'ny olana amin'ny olona maro, vokany tsy afaka miasa Andriamanitra. Zany no mahazo ny olona maro ankehitriny na dia atao hoe kristianina mpivavaka manana andraikitra amin'ny karazany anatin'ny fiangonana anankiray izy de tsy mahita an'Andriamanitra mamonjy na mampandresy azy manoloana ny olana na manoloana ny ady zay atrehany. Noho zany dia mitaonanao aho mba amonjy fotoam-pivavahana omban'ny herin'Andriamanitra fa izany no ampitombo ny finoanao, rehefa mandray ny tenin'Andriamanitra ianao, iny teny renesinao iny no miasa de mampitombo ny finoanao, mampatanjaka ny finoanao. Ny voninatrany ho an'Andriamanitra irery ihany. Averiko indray le teny efa nataoko tery aloha, aza matahotra mihitsy ianao ary aza manahy ihany koa manoloana an'ireo olana na reo ady mbola atreanao manakakehitriny. Mitaonanao am'izany aho satria hivavaka sy hitsodrano anareo mpanaraka zao fandarana zao ny tenako androany hivavaka sy hitsodrano anareo aho mba hiasa ny tompo, mba hiasa monjy
sy ampandresanareo tokoa izy tsy zany mantsy fa efa nomen'Andriamanitra ny mpanompony ny hery sy ny fahefana anao vavaka sy anao tsodrano ny olona rehetra. Manamariny zany ohatra ny teny nataony Jesosy ao amy Matthieu 7:20 ahoana hoy izy ho Jesosy tam'ireo mpianatra zay fehezinareo ety ambony tany de fehezina any an-danitra, zay vahanareo ety ambony tany dia vahana any an-danitra. Zany hoe na inona fanapa-kevitra raisin'ny mpanompon'Andriamanitra zany ety ambony tany dia raisin'Andriamanitra any an-danitra ihany ko, eken'Andriamanitra any an-danitra. Manamafy an'izany ihany ko le teny nataony Jesosy indray mandeha ao amin'ny jaona toko fa 20 ao de ny 9:20 hoy izy na elokiza no avelanareo de voavely zany, fa na elokiza no tsy avelanareo de tsy voavela izany. Ny tiako ambara am'izany ry havana malala de zao amin'ny mampanompon'Andriamanitra dia raisiko ny andraikitra ivavaka ho anareo ao, itsodrano anareo zay mpanaraka nyty fandarana teo afaka vai anao ty ny tenako amin'ny mampanompon'Andriamanitra de raisiko ny andraikitra ivavaka ho anareo ao, itsodrano anareo ao, mino ao fa tsy miova amin'ny teniny aloka ny vava mihitsy ny tompo, fa zay fehezina ety ambony tany de fehezina any an-danitra, zay vahana ety ambony tany de vahana any an-danitra. Ary zay vavaka ataonay sy tsodrano ataonay ho anareo de ho ekena any an-danitra ary ho tanteraka. Zay mahatonga samy laza sanampahery sananentana fa afaka nitsambadika ny tantaram-piainanao am'izao faraparany taona izao ka ho souvenir tsara tokoa ny fiainanao am'ty taona zay diavintsika ety. Ary zany no entina mamarina ny taona sy mandray ny taona vaovao 2020. Mino fa zay fahefana nomen'Andriamanitra mpanompony zay no antony toga amin'ny sesy mpanompon'Andriamanitra nasany teny nasany lobava teo maso zanaka Israely rehetra fa amonjy azy Andriamanitra manoloana ny olana mafy de mafy nitranga taminy, natonga azy nasa ny lobava teo masony olona rehetra, fa ny Egyptiana zay hitany anio de tsy hitany tsony mandrakizay satria fatany fa Andriamanitra dia manaiky zay lazain'ny mpanompony. Ary tena no eken'Andriamanitra tokoa le izy raha tena vakinao sy naranao tsara lay famidimpitinana ny tantara zany Israely nataoko teo. Farany azy tompoko, farany azy everiko fa zava-dehibe ity am'izao melony amaranantsika ny taona de tsara aminareo zay mandre asy mahita androany tongava mihitsy anareo mamonjy ny fitoam-pivavana zay ataonay, tongava satria manana tanjony zay hoe hoafana daholo ny olona rehetra zay tonga mamonjy ny fitoam-pivavana zay ataonay amin'ny fiangonana Refy Androdrakely. Ny tanjony ihany koa de hoe mba ho tsara fiafara ny tsiraray avy am'ty taona ity ary ho souvenir tsara tokoa no aperak'Andriamanitra ho azy ho an'ny tsiraray avy am'ty taona ity, ka ny famonjenareo an'izany fitoam-pivavana zany no ahatanteraka le izy akoatran'izao vavaka sy tsodrano ataoko ho anareo zao. Tongava io mifandarana alady misy fidirany efatra izay io voasoratra io amin'ny 7 de amin'ny 5 ary am'raika de am'raika amby folo sy am'ray ora sasany de fanampin'izay de ho farantsika ny fitondrako ny afatra sy fampahirezana raha sitrapon'Andriamanitra de isy fotoan-dehibe amin'ny alahady fahenina ny volana janoary taona 2020. Isy fotoan-dehibe ataonay fiangonana Refy Androdrakely. Io fotoan-dehibe io de tsy inona akory fa tsodrano sy vavaka ataonay mpanompon'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra mikasika ny amin'iny taona vaovao 2020. Ny mahatonga mahasa anao an'izany vavaka sy tsodrano zany satria mino aho fa tsy miova amin'ny teniny ny tomp'Andriamanitra tsy tofo, fa zay feheziko aty ambony tany de fehezina any an-danitra, zay vahako aty ambony tany de vahana any an-danitra. Ary araka ny teny any keo hoe zay avelanao eloka de voavela eloka ary zay tsy avelanao eloka de tsy voavela eloka.
ka amin'ny fotoana io zany ny tenako de hitondra tsodrano sy vavaka ho an'ny olona rehetra. Ny toerana dia ao amin'ny palais de sport Mahamasina, alahady fa 9 volana janoary taona 2024 manomboka amin'ny 7 sasany. Noho zany asaina avokoa ianareo rehetra mpanaraka ny fandarana zay ataonay na amin'ny alalan'ny radio na amin'ny alalan'ny télé na ianareo zay efa nandray fahasoavana tao amin'ny fiangonana Refy Androtrakely rehefa namonjy fotoam-pivavahana tao ianareo, na ianareo zay mahalala ny momba anay ary resaratra fa mpanompon'Andriamanitra tokoa zahay tonga ava daholo amin'ny fotoana io. Zao nareo de efa manomana fotoana, manomana ny programa nareo mba ho avy amafisiko hoe alahady fa 9 volana janoary taona 2024 ny toerana dia ao am palais de sport ana Mahamasina manomboka amin'ny 7 sasany. Enina de nareo lavitra be ana faritany azy de tena tongava tompoko, mandany frais anao fa tsy maty antoka, andany frais anao fa tsy maty antoka. Midera niajara voninahitra de ho an'Andriamanitra ray zanaka fanay masina mirary soa mirary fahasoavana ivavakatsika tompoko. Apetra fonao tananao, apetra fonao tananao. Ry Tompoandriamanitra Rainay Malala, Rainay Masina, Rainay zay ny an-danitra, isorana ny anaranao masina, lay anaranao tsy miovo masy an'io ary mandrakizay. Ankehitriny de misotranao ao fa nanana fahasahina ka nilobava fa ianao dia Andriamanitra mamonjy sy afaka mampandresy ny olonao sy ny olon'i Jesosy manoloana ny olana sy ny ady atrehany. Ko amin'ity androandroany ity amin'ny anaran'i Jesosy manafaka ny olona tsiraray avy am'ireo hery sy ireo gadra netiny fahavalo ao, manafaka ny olona amin'ny anaran'i Jesosy ary mandravarava ny sakana rehetra netiny ozina na netiny fanaratsy ao zay fotry ny olana teo amin'ny olona tamin'ity taona ity. Mandravarava zany amin'ny anaran'i Jesosy ao ary anio mitsodrano ao amin'ny anaran'i Jesosy amoaka andreo olona ireo ho mpandresany enao Andriamanitra am'izao faraparan'ny taona 2024 izao. Amin'ny anaran'i Jesosy isouvenira tsarany ho apetraka ao eo amin'ny tsiraray avy isam-batany olona. Iasa anao ka dia tsy ho takatry ny sainay ny fiasanao ka dia misaotra makasitraka mideranao zahay ry Andriamanitra rainay eo amin'ny anaran'i Jesosy misaotra tompo. Amen. Zay zany tompoka dia mirary ny fahasoavan'Andriamanitra ho amintsika tsiraray avy mandram-piona veloma tompoko. Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana Refy Androtrakely